Anisany zavatra nampalahelo ihany koa tamin'ny fiandohany ty herinandro ity teto Andrenivohitra ny famaizana trano maromaro tetsy 67 hectara tetsy Akasana zany izay nahafatesana olona efa nahatratra 8 be izao. Raha nambara ny lefitry ny ben'ny tanàna voalohany eto Antananarivo dia voasoroka ireny loza ireny raha ohatra ka misy ilay atao hoe lamina tanàn-dehibe mazava tsara na ny plan d'urbanisme kanefa dia mila vola hatrany amin'ny 520 tapitrisa dolara amerikana na mahatratra amin'ny 520 miliary ariary annuany ny vola ilaina vao ahafahana hametraka an'izay plan d'urbanisme izay fanadihadiana teo amin'ny micro ny velo Gisla. Mila vola manodidina ny 520 tapitrisa dolara eo ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny fametrahana ny drafitra an-tanàn-dehibe ho azy na ny plan d'urbanisme. Ny tena mamaika hoy ny lefitry ny ben'ny tanàna androany dia ny fametrahana drafitra mazava mba hialana amin'ireny fahavoazana ara-voajanahary ireny toy ny tondra-drano na ihany koa ny haitrano izay nahafaty olona maro be tato ato. Le plan d'urbanisme misy mihitsy fa ny olona tsy manaiky manantanteraka azy. Ny olona zany be da be manao foana construction illicite, le fokontany tsisy miteny fa le tompon'le trano koa tsisy miteny. Mahatonga an'ireny dia satria manao foana le olona manangana azy rehefa avy eo dia daraka ny tenenareo tsy tafiditra amin'ny pompier. Zay no mahatonga ny commune urbaine Antananarivo manao assainissement zay le hoe sécurité. Sécurité nge tsy mipanendaka ihany ny afo tafiditra ao anatin'ny sécurité, tondra-drano tafiditra ao anatin'ny sécurité. Zay no mahatonga ny commune miteny hoe mila hiezahana aingana faran'izay aingana io sécurité io. Resaka tamin'ny banque mondiale ny commune urbaine Antananarivo farany teo ary niteny mihitsy hoe aleo averina lavahana ireo bassin ohatran'ny iangonan-drano ireo le dobo rehetrarehetra iangonan-drano zany aleo averina lavahana mba tsy mitondra-drano tsony Antananarivo. Anisan'ny resahana tamin'ny banque mondiale farany teo hoe ahoana ny ahafahanay mba mangataka aminareo renouvellement na parc na pompier satria tsy ampy le izy. Aza adino fa ny pompier Antananarivo nge mbola manenjika ny lasora mbola manenjika amin'ny toerana be dia be ivelany Antananarivo nefa efa tsy ampy. Zany rehetrarehetra zany mila dinihana akaiky. Zay koa mila sécurisena ny recette Antananarivo. Zay ny mila sécurisena le resaka fananganana trano satria be da be ny olona manangana trano tsy mandoa vola. Nefa ny manamboatra fako manamboatra insécurité koa ny olona rehefa manao trano manamboatra insécurité ny olona rehefa manangana eny ambony trottoir na manangana eny ambony canal. Reny rehetrarehetra zany mahatonga ny commune urbaine Antananarivo amin'ny fofotra amin'ny fanatsarana tanàna faran'izay aingana. Efa nampanantena moa ny banque iraisam-pirenena fa hanome vola mitetina 80 tapitrisa dolara amin'ny resaka plan d'urbanisme amin'ilay tetikasa Grand Tana ny ministera misahana ny fanajariana amin'ny tany no hitantany io vola io.